fifaliana indray ny aravana atsika tsara avy any tokantrano any natratran'izao sabata izao indray. Mbola ao anatin'ilay fanohizana ilay lalàn'ny fahasalamana izay niresana tamintsika teto tamin'ny sabata heriny tahaka izao dia makasika ny rano izany. Tapany faharoa izay nafampatsiahivana izay no hojerentsika androany makasika ny rano. Raha tamin'ny herintsika izany dia mijery ny voka-dratsy ateraky ny tsy fampiana rano, tsy fisotrotsika rano araka ny tokony ho izy. Dia amin'ity tapany faharoa ity indray zany tsika dia jery ny mety tombontsoa sy ny fomba azo ampiasaina rano ary indrindra ny tari-dalana avy amin'ny fanaminy faminaniana makasika fampiasana ny rano. Ka iny ara zany tombontsoa azo avy amin'ny sotroana rano. Ny sotroana rano zany dia mampiena ny fiforonan'ny vato kely any anatin'ny voany na any anatin'ny afero. Ny afero moa zany dia fantatritsika fa ao anatin'ny ato misy azy. Ny sotroana ny rano madio marihana tsara fa ny rano madio sotroana fa tsy kafe na dité na jus na rano siramamy, fa ny sotroana rano madio io ampiarahana amin'ny fiainana ara-pahasalamana dia ampy hisorohana aretina maro. Firy ny fatran-drano tokony hisotro? Efa niresahana ombenombeny tamintsika ny fampahafantarana fa amin'ny ankapobeny ho an'ny olon-dehibe anankiray dia eo amin'ny valo na folo vera isan'andro no tokony hosotroina ivelan'ny fisakafoanana izany any vao mifoha zany dia tokony efa hisotro rano isika rano madio atao mitovy amin'ny hafanan'ny ao anatin'ny efitra izay fahatrerantsika zany, tsy atao mangatsika loatra na momba loatra izany. Ary io rano io dia sotroina mandritry ny tontolo andro tsy indrina sy ampatsiahivana mandrakariva fa io am-pisakafoanana dia tsy tokony hisotro rano. Atsasaka dia alohan'ny sakafoanana no farany sotroina rano adin-droa aorian'ny sakafoanana manomboka indray sotroina ny rano. Izany ny antony dia mena fafahana miasa tsara ny vavony eo amin'ny fandevonan-kanina. Dia aoka izanytsika azoto hisotro rano ary mba hatopasana maso tsindray raha azo atao ny lokon'ny fivalanandrano tokony hazavazava foana zany lokon'izy io raha tsy mavomavo be. Ina koa ny ilatsika ny rano raha zany dia araka ny hitantsika eto amin'ny sary fa azo atao indrindra koa ny fampiasana ny rano ho amin'ny fitsaboana. Ohatra ho an'ireny ozatra manaitaina reny mahazo mahatsapatorovandrovana dia azo atao mampiasa servetana mandona amin'ny rano mafana, izay ataontsika mety ho mahazatra antsika koa peta mafana ampifandimbiasana amin'ny peta mangatsika zany ary faranana amin'ny peta mangatsika izay. Izany ny anton'izay dia manatsara ny fikorianan'ny raha ary manafaingana ny fahasitranana izany. Ny fampiasanan-drano ihany koa dia anaovana peta mangatsika na bolotta mangatsika zany atao amin'ireny faritra voadonana faritra mangana ireny zany anafainganana koa zany ny fanasitranana resahana teo. Izao anefa dia mila fitandremana io fitsaboana amin'ny alalan'ny rano io zany amin'ilay peta mafana peta mangatsika resahantsika teo satria ny voankazo koa dia milalàn-drà ka reto karazana aretina reto zany dia mila fitandremana ny fanaovana fitsaboana io. Dia reto ny olona izay marary ny diabeta manana fahavoazana lalan-drà fahaterena lalan-drà zany any amin'ny faritry ny rantsana tongotra zany ohatra. Ary eo ihany koa ohatra ny olona rehetra afaka lalan-drà ireny zany. Ny amaranana anazy moa zany dia hoe ny fandroana. Tiana mampatsiahy mandrakariva fa ny zanak'Andriamanitra dia tokony anaja ny fahadiovana. Ny fandroana moa zany dia manala ny loto miandrona rehetra ary mampiena ny azahoana ny aretina ihany koa. Ny tanomasoandro fahasalamana amin'ny pejy 350 dia milaza tahaka izao hoe ny fampiasana ny rano amin'ny tena ety ivelany no anankiray amin'ny fomba tsotra sy mahafa-po indrindra hampikoriana ny ara-dalàna ny rà. Ny fandroana amin'ny rano mafana sy matimaty dia mampitohy ny ozatra sy mahatonga ny fikoriana ny rà hitovy tantana tsara. Ka tokony any ampiasa izany fitsaboana tsotra zany isika any tokantrano any satria azo atao tsara izany. Izay izany tari-dalana izay mety ny fanampanantsika zany any amin'ny tombontsoa azo ampiasana ny rano raha ny fitsaboana resahana. Dia marary sabata feno fifalianao antsika indray ny voninahitra n'Andriamanitra iray.